Raha ohatra moa zany fitinana ny zavatra niseho nandritry izay efatrandro zay a dia nahafa-po tokoa ny vokatra satria ny fitsidihana dia nitombo isan'andro ny olona tonga ary mariana manokana zany a fa maro ireo sekoly lycée Mpanjakana sy lycée privé rehetra izay nanao organisation manokana nitondra ny mpianany a nitsidika ny varavarana misokatra mba hampafantatra ny mpianatra ny hoavin'ny fianarana ambony a rehefa aoriana baka dia nafinaritra tokoa zany a tatitra azo avy amin'ireo mpitsidika izay sendranay a ary nahita fa mbola te hijery te hiverina daholo a izay olona nandalo satria mahaliana daholo izay fikaroana hita ozy ny olona ary tsy ampy ny fotoana ray andro a ahafahana maka ny sy manadiady a ireo a vokam-pikaroana izay hitan'ny ankizy fa misy ny te hiverina ary ny momba ny rapitso moa zany a dia mbola nasiana ny asabotsy arivo mba ahafahana mamea ny fahafapohan'ireo mpitsidika tsy afaka noho ny asa andavanandro a dia malalaka ny fitsidihana rapitso ariva hatramin'ny efatra zany a ny sokafan'ny varavarana misokatra izay eto amin'ny SPM. Ny vokam-pikaroana moa zany a dia safidy thème vaovao foana ny ankizy a isan-taona ary indrindrandrindra ireo thème izay alaina zany a dia mifanitsy amin'ny tendance amin'ny filazantsika azy a mialatsiny izay misy na eo amin'ny fandrosoana zany a amin'ny teknôlôjia zany a na amin'ny filana ankapobeny a izay ilaina amin'izao fotoana izao a takin'ny taonjato amin'ny faha 2020. Betsaka no afaka ampiharina avy hatrany raha ny vokatra hatramin'izay moa dia efa betsaka ny nahazahoana vokatra tany amin'ny orinasa izay mampiasa ny ankizy a matetika ny orinasa dia maka ireo traikefan'ny ankizy ireo a ahafaha mampandroso ny orinasa izay tantanany a ary eo koa ireo efa vokatra azo hatramin'izay a ny ankizy izay miditra amin'ny fandrarana miala avy amin'ny fikaroana vita taty am-pianarana. Ny fampiratiana izay atao eto moa zany a dia misy tanjona anankiroa anankitelo samihafa. Ny voalohany zany a dia famporisihana ny ankizy a hiroso a amin'ny favotriana mampitombo hatrany ny traikefa. Ny faharoa dia ny anaovana azy miranty ho jeren'ny olona ahafahany ankizy miserasera milaza ny zavatra hita ary ahafahany koa mahazo hevitra avy amin'olona amin'ny fanatsarana ny asa izay ataony a mba ho ahafahany a mitrandraka an'io a amin'ny tokony ho izy a rehefa ho ampihariny any amin'ny toeram-piasana. Ary ny fahatelo moa zany a dia taranja manokana ao anatin'ny naoty a ny fikaroana izay ataony eo a ary manana lanjalisa mavesatra noho izy a mahafehy sy mameno ny matière rehetra izay ianarana ao amin'ny filière tsirairay avy. Fikaroana no hatreto a farana rapitsy fa ny fianarana dia mitohy ihany a ary amin'ity taona ity a dia amin'ny volana oktobra ho avy izao ny concours ary ny fidirana zany a dia amin'ny faran'ny volana novambra. Ny concours moa dia natokana ho an'ireo ankizy nahazo ny diplôman'ny bac ary manararaotra misaotra ireo sekoly rehetra nitsidika misaotra ny tale izay ny talehan'ny sekoly rehetra nitsidika ny varavarana misokatra misaotra ny ray aman-dreny rehetra koa sy ny mpitsidika rehetra indrindraindrindra ireo orinasa izay mpiara-miasa ihany koa izay nanotrona ny mpianatra ary manome tsodrano ho an'ireo ankizy analan'ny baka ataovy tsara ny baka
fa ilaina io baka io ho amin'ny fiainana anokafana ny fiainana ho avy fa io no varavarana misokatra ahafahana mikarakara ny ho avy tsaratsara kokoa hatrany anohizana ny fianarana ambony. Fanatsarana amin'ny ty taona ty moa zany dia ny fomba entina mitantana ny ankizy mpianatra zany amin'ny fanaraha-maso akaikikay kokoa ny fanatsarana ihany koa ny fanaraha-maso amin'ny fifehezana ny teny frantsay amin'ny fanaovana ny labo de langue sy ny fanaovana ihany koa ny projet maromaro amin'ny fanatsarana ny fahaizana mifehy ny teny frantsay.